Amkavalina hatrandray tompoko lasy tompoko vavy no hitsidinany tokantranonao amin'izao alina izao amin'ny alalan'ny fandarana mahery asaina mpanajana aritsika anaraka ny vaovao hatramin'ny farany ilanantsiny ety am-piandohana fa dia ny eo amin'ny fahatarana izany ao anatin'ny fotoam-pahavaratra moa isika amin'izao fotoana izao dia misy ny fatapahany jiro matetitetika ety amin'ny faritra Akorondrano ety ka dia izay no antony nahatara ny fandarantsika amin'izao alina izao tolotra ary ny raba omba pirarintso atsika rehetra mpanaraka ny fandarana mahery hatramin'ny farany lalao baolina kitra avy hatrany no resantsika voalohany ho tanterahana etsy amin'ny kianjabeany Mahamasina manomboka ny 12 novambra ho avy izao ny dingana farany amin'ny fedinany tompontakan'i Madagasikara eo amin'ny taranja baolina kitra efa totosa tany Mahajanga moa ny dingana voalohany tamin'izany fedinany tompontakan'i Madagasikara izany tsara toerana loatra eto ny knapsa sport avy any tasy raha ny vokatra farany vita tany Mahajanga yakina amin'ny lalao voalohany ho azy ireo kosa nefany ny mahatsara toerana azy amin'ny ity dingana faharoa ity izay. Ho fantatra amin'ny herinandro ho avy io ny ekipa isolitenany malagasy eo amin'ny faninanana afrikanina taranja baolina kitra ho tanterahana ny 12, 14, 12 novambra ho avy izao etsy amin'ny kianjan'ny Mahamasina tokoa mantsy ny fidinana faharoa amin'ny dingan'ny famarana fidinany tompontakan'i Madagasikara taranja baolina kitra na ny boule des as. Anamarika izany ny fihaonana eo amin'ny ekipan'ny knapsa sport ny tasy sy ny aisadema nalamanga ny alarobia tolakandro. Io lalao io tokoa mantsy no mety amaritra ny toy ny faninanana raha toa ka mivoaka mandresy ny knapsa amin'ny lalao io dia efa manana tongotr'ila ho any Afrika. Raha ny fanohatra amin'izay kosa nefa no mitranga dia misokatra tanteraka ny faninanana ka hiverina hiady avokoa ny lalao rehetra atao amin'ny roa andro farany. Tsy ambakan'io lalao faharoa ihany koa nefa ny lalao voalohany ikatrohan'ny ekipan'ny Tiavitemma avy any Vatovavy Fitovinazy sy ny Ajesaya Analamanga. Tsy hivona fa taorian'ny fiodinana voalohany natao tany Mahajanga dia mitarika vonjimaika ny ekipan'ny knapsa sport ny tasy manana isa 7 arahan'ny ekipan'ny Tiavitemma FC manana isa 2. Mitana ny larina fahatelo kosa sy fahaefatra ny Ajesaya sy ny Aisadema samy manana isa 3. Na dia mitarika anisa aza ny ekipa tompontakan'ny taona 2024 dia tsy mbola afaka mifaly tanteraka manoloana ireo mpifanandrina aminy. Tokony handray lesona amin'ny faninanana amin'ny taondasa izy ireo. Rangatsiana pino ny mpanaraka ny baolina kitra eto Madagasikara tokoa mantsy ny tsy nahatompontakan'ny ekipan'ny LGK Plus taorianina ny isa 7 azony nandritra ny fiodinana voalohany tamin'ny taona lasa.